Miarahaba antsika rehetra manaraka ny RBC GTV. Androany zao dia hiresaka kely mahakasika an'ilay tranga Augustin Andriamananoro. Izy moa dia député de Madagascar mazava ho azy dia nesorina tamin'ilay immunité parlementaire izay ananany satria misy resaka raha fitsarana zany anenjehana azy. Dia ny vaovao maraina io dia manambara fa nakany parivo ty somba mivoaka ity nandalo tao Mayotte izy dia tao Mayotte ndray zany izy nakany Paris. Dia fanampina information anankiray tsara ho fantatra fa manana ny nationalité française ilay Augustin Andriamananoro. Kiviany tena meno zavatra toy izany surtout amizao ataontsika hoe fotoana ny tetezamita, fotoana ny fanavaozana izay tarehin'Andriamatofiloha colonel Mikael Randrianirina izao. Izao dia anisany hoe manohana ny fitondrana mazava ho azy satria niarantolona tamin'ny vahoaka fa somary kiviany ankehitriny indraindray mieritreritra hoe fahoana marina moa ve dia tena izao ny havarany tolona be dia be ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny meko dera fisaorana ny zareo fa mbola misy zavatra be dia be mila arenina ihany koa satria lasa miteraka fahakiviana le izy ary ohatrany hoe lasa mivaona tsy araka n'ilay tolona tena nandrasan'ny be sy ny maro dia ny fanovana rafitra tanteraka. Tsy mora ny manova rafitra fa farafaharatsiny mba manova fomba fitatana zay ngamba. Be dia be ny ao amin'ny membre ny gouvernement miezaka mametraka an'izay ataontsika mangarahara ady amin'ny kolokolo zay fa be dia be ihany koa ny zavatra tsy mahafampo be dia be satria mahagaga zany ankehitriny hoe fa ny fomba ahoana moa nahafahan'ilay Augustin Andriamananoro nandositra nivoaka ny Madagasikara fantatra izy fa enjehiny lalàna zany hoe misy zavatra tsy milaminao sanatria ve itsika no anaovan'ny zareo cinéma fotsiny fa ry zareo any ange fanaraka satria ohatrany hoe tsy mampino fanontaniana napetrako tamin'izanao publication dia hoe tamin'ny fomba ahoana ny voany ny Madagasikara, nandeha avion ve nanahoana ny fomba ny alany ny voany teo amin'ny aéroport nanahoana zany hoe misy complice ao satria normalement ny olona ao amin'ny aéroport tokony efa mahafantatra tsara hoe ireto olona ireto ejena tsy mahazo mivoaka any Madagasikara sa tsy nametrahana IST izy tsy haiko fa raha ny tokony ho izy dia zay satria tambany fotoana rajoelona nge ohatra ianao petraka ivelany Madagasikara zany dia andeha hody a Madagasikara dia anao efa manana dossier dia tonga ao amin'ny aéroport anao dia tonga dia eo ny samborony zareo dia alefan'ny zareo any am-ponja ohatran'izay ka nisy lehilahy anankiray tany France izy iny heureusement moa nivoaka izy fa naomby ny tolon'ireo tanora ZNZ tamin'izany fotoana zany. Dia maninona zany ka ny Augustin Andriamananoro tsy ohatran'izany izy teo amin'ny aéroport no nanome lalana anazy andeha hivoaka ny Madagasikara. Zavatra tsy milaminao mazava ho azy, zavatra tsy milamina. Dia ho an'ny teny anankiray mipetraka ihany koa dia hoe raha ataontsika tsy nandeha avion izy fa nandeha sambo dia taizany port ny aingana niala tamin'ny port oaiza izy dia izy indray koa ny olona tao amin'ny port na nome lalana azy hivoaka ny Madagasikara sa tsy au courant le olona hoe enjehina noho ny raharaha ara-pitsarana nge ity député ity dia navela andeha any complice ihany koa zany koa izy hoe ry mpitondra fanjakana mba jereo akaiky hoe iza no tompona andraikitra tamin'ny famohana azy ireo iza satria fa baibay nge zany baibay tsisy nafaka atao tsoa mahakasika ny Augustin Andriamananoro zany raha ohatra ka tena hoe misy zavatra tsy nety nataony tokoa nandritra ny
tantana nandritra ny Andry Rajoelina sy amin'ny mahasombambaoaka anazy. Tsy sininona tsony, izy manana nationalité française. Donc efa baibay zany izy. Ka zay hoy za hoe misy zavatra mila jerena fa tsy araka ny tokony izy mihitsy eto amin'ny tany sy firenena. Anaovan'ny zareo sinema fotsiny tsika. Ka zay le izy ohatrany hoe tsika fotsiny anaovan'ny zareo sinema hoe nanaovana perquisition hoe nisorona tamin'ny immunité parlementaire ny nanaovana an'izao hoe kanefa ny zareo tsy fantatra zay fanarana any ambadika satria zany hoe tsy mampino zany hoe fomba hoana ary nafahany voaka ny Madagasikara raha tsy misy olona ambadika. Impossible. Raisiko ohatra izy moa colonel Patrick nandositra izy tamin'izany fotoana zany satria nienjen'ny Vatomanga sy Rajoelina. Fa tsy hoe kory izy tafavoaka fahatany fa nisy olona nanampy azy tao nahafahany tsoaka Madagasikara. Midika zany fa misy olona nanampy azy zany koa nahafahany olona io izay enjehny fitsarana raha ny vaovao henoko nefa dia tafavoaka ny Madagasikara. Ka misy zavatra angatahiko tri amin'ny fitondram-panjakana. Tsy haiko moa zany na tanteranareo koa na tsy fa dia ho teneniko foana. Aleo mangataka foana rehefa tsy hainareo tsy maninona fa au moins mba efa niteny zahay. Resaka nationalité française na nationalité hafa efa voalazany lalàna fa raha ohatra ka nisy olona anankiray naka nationalité hafa zany hoe par naturalisation dia aleo izy tsy omena mihitsy andraikitra a Madagasikara. Inona moa le andraikitra? Ike koa afaka miasa izy fa tsy omena, tsy avela hotsaka ho fidiny vahoaka ho solotena ny vahoaka malagasy satria tsy malagasy. Eo tsika hoe solomava-mahoaka izy. Solomava-mahoaka izy zany hoe misolotena ny district zay nahalany azy. Malagasy daholo ny ao. Dia maninona moa vazaha no misolotena ny malagasy. Normal be raha toka tsy mijery tombontsony malagasy izy fa ny tombontsony jerena satria izy ary vazaha. Eo izy nareo hoe malagasy izy raha zao tsy rareko an'izany satria matoa izy naka nationalité hafa dia tsy tiany zay ny nationalité maha-malagasy azy ary ny lalàna malagasy nge dia mametraka fa izay naka nationalité hafa dia raha tsy hoe par filiation dia manary ny maha-malagasy azy ny nationalité malagasy. Ka tokony jerenareo mpitondra fanjakana ankehitriny hoe iza daholo ireo olona olomofidy na olomotendry je sais pas, jereo daholo hoe iza amireo no manana nationalité hafa satria raha toka olona manana nationalité hafa foana dia tsy maintsy ho tafaporitsika io rehefa misy zavatra anenjehina azy vokatry ny zavatra tsy nentina taony zany. Tsy maintsy mandositra ny zareo ampiny frantsay ny zareo andositra Madagasikara ohatra. Jereo Rajoelina manana nationalité française izy, frantsay nanampy azy andositra. Dia jereo koa ity olona anankiray ity Augustin Andriamananoro manana nationalité française hono izy, jereo faniparindray izy nandositra. Zany hoe raha olona manana nationalité ndra io zany no metsika andraikitra lehibe eo amin'ny firenena dia manao skandale eo amin'ny firenena izy dia vitany mitsoka dia sarotra ny enjehina azy rehefa avy eo. Sarotra. Ka mila manao ny asanareo ianareo amin'ny fitsaranao re tompoko. Mila manao asanareo ianareo, tsy haiko fitsarana ihany ve sa iza daholo. Ianareo mpanomana fifidiana an'io mpandray dossier filatsako fidiana. Maninona moa tsy hitanareo fa manana nationalité hafa nge Augustin Andriamananoro maninona ny raisina ny dossier sa hoe zay ny lalàna hoe na nationalité hafa afaka milatsaka au député de Madagascar. Tsy fantatro, tsy dia maraka ny lalàna za ka
dia lakotsiny raha ohatra ka diso za fa mihitsy za fa mbola be dehibe ro député manana nationalité hafa ao ka raha tsy pary filiation re tompoko dia bany manomboka izao a tsy afaka mirotsaka hovidina intsony mila manao an'izay zavatra zay nareo fitondram-panjakana mametrahana tsara ny tanitandalana ary fitsarana maleo tena satria tsy afaka anao ininona nge ny fitsarana raha zany e tsy afaka anao ininina mbola ho resako moa mahakasika ny rajoelona any orinany fa aleo aloha zay aloha fa tapitra samy tian'Andriamanitra dia anao zay mbola tsy manaraka ny chaîne RBC atsika amin'ny YouTube no maneho ny hevitra rehefa vidéo lava be dia ataontsika aty amin'ny YouTube izy fa tsy rehefa tsika any amin'ny Facebook samy tian'Andriamanitra